anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Omany eo ambany masontsika ny salamo 400, ny andininy 420, mandingana eo ny andininy 720 hatramin'ny 130. Salamo 400, andininy 420, ny andininy 720 hatramin'ny 130. Mitsangana riavana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: endreny amaroany ny asanao Jehova o, fa endrena nanaovanao azy rehetra. Ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay eny ny voninahitra Jehova, aoko Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay amin'ny mpifaliana tokoa ianao Andriamanitra, satria ianao no nahatanteraka ny fiainanay, nandritra izay lasa izay, manome anay tombonandro havelomana, na tokony ho very sy ho faty, hoelohina mandrakizay azy izahay. Dia rainay indrindra ianao Andriamanitra, satria be fitiavana ary mahery amin'ny asanao. Mankasitraka Tompo anao ity fotoana ity, amelanao anay hifanatrika aminao sy ny fahamasinanao, hitondranao anay amin'ny fanetretena ka hibebaka marina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Tompo sady mpamonjy anay. Avelao heloka ary izahay, dia ekeo indray niaraka aminay amin'ity fanompoam-pivavahana ity amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba ho tsapanay ane, fa te hamelona ny fiangonanao ianao, te hanala azy amin'ny fandringanana ianao, ary hanome azy fiainam-baovao ao amin'ny Kristy, lay any mpanalalana anay aminao. Mitenena ry Tompo, fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Numeri toko 7:10 ny andininy 7 hatramin'ny 5:10. Numeri toko 7:10 andininy 7 hatramin'ny 5:10. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: miala amin'ny fiangonan'io, andringanako azy amin'ny indray mpimaso monja, dia niankohaka izy roa lahy. Ary Mosesy tamin'ny Arona: alao ny fitondran'afo, ka asio afo avy eo ambonin'ny altara izy, dia asio ditin-kazo manitra, ka ento-faingana eo amin'ny fiangonana, ka manaova fanavotana ho azy, fa efa nivoaka avy tamin'i Jehova ny fahatezerana, ary efa miantompoka ny arety mandringana. Dia nalain'i Arona zany, ary araka izay nandidiny Mosesy, ka niazakazaka ho eo afovoan'ny fiangonana izy. Ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana, ary nandoro ny ditin-kazo manitra teo izy, ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanan'ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny arety mandringana. Ary izay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy 1 alina, afa-tsy izay efa maty no ny amin'ny Kora. Ary Arona nivelona eo Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ny arety mandringana dia nitsahatra. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Numeri toko 7:10 andininy 7 hatramin'ny 5:10. Inona no manamarika ao anatin'izao anjara mofinainantsika izao? Fa velona ny Tompo. Tsara aloha ny mamariparitra ny antony trangan-javatra ny amin'ny fisian'ny arety mandringana teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra nentiny Mosesy ity. Ao amin'ny toko 9:20 dia ny hevitra i Kora, izay isan'ny fiangonana,
fa tsy tokony Mosesy sy Arona ihany no tompona andraikitra amin'ny fisoronana fa hanana anjara amin'izany koa ireo namana ireo isam-piangonana dia nanangona lehilahy maromaro izy nanao hoe areto koa ny didikazo manitra ataovy ny asa fisoronana dia ndeha hoeny amin'ny tranon'ilay fiaonana tsy nanaiky ny fifidianan'Andriamanitra ny fanokanan'Andriamanitra ny Mosesy sy Arona ny amin'ny fikarakarana ny ara-panahy ny fiangonana izay koa tokony hanana anjara amin'izany fa nahoana no ianareo ihany ary rehefa hita an'Andriamanitra zany dia hoy izy tamin'ny Mosesy hoe miata amin'ny Kora sy ireo lehilahy ireo fa ho avy amin'ny fandringanana azy aho dia niantso tokoa i Mosesy niantso ny fiangonana hoe mitokana eto Kora sy ny lehilahy rehetra ary miata ianareo vahoaka tamin'izay dia novakian'Andriamanitra ny tany nilatsaka tao Kora sy ny momba azy rehetra mba amin'ny ankonany ary eo amin'ny andininy farany amin'ny toko 9 eo ampito eo ny 5 dia manao hoe maty ny lehilahy 500 maty ny lehilahy 500 akoatra ny hoe tanin'ny vava ny telon'ny Kora sy ny momba azy rehetra dia 500 lehilahy maty ny hafa fa rehefa nitranga izay zava-doza izay dia nikomy tamin'ny Mosesy sy Arona indray ny vahoaka ka niteny hoe ianareo no namono ny fianakavianay ren'Andriamanitra indray zany dia niteny Andriamanitra hoe miala amin'ireo fiangonan'ireo fa handringana azy ho avy amin'ny arety mandringanao fa Mosesy sy Arona dia nifona tamin'Andriamanitra ary izay ty perikopa ity rehefa nasain'Andriamanitra niala tamin'ny fiangonana i Mosesy sy Arona dia tsy niala izy fa niankohaka ary nanao fanavotana ho azy hoy ny tenin'ny verimberina atao amin'ity anjara mofinainantsika ity hitantsika ny fiafarana fa nitsahatra ny arety mandringana izay efa namono olona 740 sy 1 alina tamin'io fotoana io ray mpimasomonjy zany ahoana no azontsika milaza fa velona ny tompo miainga amin'izao anjara mofinainantsika izao misy fomba n'Andriamanitra 5 ato amin'ity perikopa ity ry havana azontsika milaza fa velona ny tompo ny voalohany dia eo amin'ny andininy 10 velona ny tompo ka mahita ny zavatra rehetra ataontsika mihetsika izy miala amin'ny fiangonana io handringanako azy amin'indray mimpimasomonjy miala amin'ny fiangonana io handringanako azy amin'indray mimpimasomonjy tena mihetsika Andriamanitra manoloana ny fahadisoana sy ny fahotana ataon'ny fiangonany dia tsy mijery fotsiny Andriamanitra mahita izy ary mihetsika izany ilay Andriamanitra velona ry havana masina izy mankalala ny ota ary tsy mitazapotsiny manoloana ny fahotana fa mihetsika miasa Andriamanitra miala eo amin'ny fiangonana io handringanako azy indray mimpimasomonjy tsy Andriamanitra mona Andriamanitra miteny izy eto tsy Andriamanitra tsy mahita Andriamanitra mijery izy eto tsy Andriamanitra tsy miasa Andriamanitra hiasa izy eto handringana ny fiangonana tompo velona sy masin'Andriamanitra ry havana ary tsy mba miandry ela indray mimpimasomonjy ny fandringanany mba saintsaintsika ve zany amin'izao fotoana irahantsika mian'izao tenenina ny hoe miala eo amin'io fiarahamonio handringanako azy mety tsy mahita faty miampatrapatra ara-baky teny isika fa rehefa zohina fampianarany soratra masina izay milona ao anatin'ny fahotana dia efa maty sahady
betsaka ny olona manodidina antsika izay efa tratry ny arety mandringa ny fahotana hiala amin'izy ireo ve isika ndeha hifona ho azy ireo mba hamelomana Andriamanitra azy Andriamanitra mahita ny fahotantsika Andriamanitra te handringana miaraka amin'ny vava Andriamanitra mihetsika Andriamanitra velona izy masina izy mankala ny fahotana izy tsy hitaza-potsiny ireo efa maty ao amin'ny fahotana isika tahaka ny Mosesy sy Arona iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra ho azy ireny fa manamarika ny fahaveloman'ny Tompo ao anatin'izao perikopa izao koa ny Andriamanitra fitiavana azy misy Andriamanitra mamidra fo sy manoro ny lalam-pamonjena ny 9:10 hatrany amin'ny 7:10 ilay iverimberenan'ny voambolana hoe fanavotana dia milaza ny lalam-pamonjena izay efa nataon'i Jesosy Kristy raha teo fa eto dia Iarona indrindra no napetrak'Andriamanitra mba ho mpanalalana hanambarany ny famindrampony amin'ny fiangonana navelany isy Iarona navelany hiasa Iarona mba hanao fanavotana hangataka famelana ho an'ny fiangonana tena fitiavan'Andriamanitra ry havana mbola mitepo amin'izao tontolo izao feno fahotana ny fon'Andriamanitra ary izany dia ataontsika ho zava-dehibe mbola andro ny famindrampo izao mbola misy ny fiangonana afaka hijoro anelanelana ny mpanota sy Andriamanitra ka hiantso fibebahana velona ny Tompo fitiavana izy Mosesy sy Arona dia laviny ankohaka nanao fanavotana hiarovana ny olona 10:10 tapany faharoa sy 1:10 hatrany amin'ny 7:10 mba ho fiangonana hiasan'ny fitiavan'Andriamanitra sika fiangonana ho mariky ny famindrampon'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao mbola ringa ny fahotana fa ny famariky ny fahavelomana fahatelo atao anatin'izao perikopa izao dia ilay Andriamanitra miasa ary tsy miasa irery fa miara-miasa amin'ny olona miara-miasa amin'ny mpanompony Andriamanitra nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona Iarona nitsahatra ny arety mandringana raha tsy velon'Andriamanitra dia niasa foana teo Iarona niasa maina teo Iarona fa tena neken'Andriamanitra ilay asany Iarona no raisiny izany ka nahatonga ny fitsaharany arety mandringana miandry ny olona hiara-iasa amin'ny Andriamanitra hitondra famonjena hitondra fahavelomana ho an'ny manodidina azy raha tsy velon'Andriamanitra dia tsy nisy niara-niasa tamin'ny Arona nampitsahatra ny arety mandringana tsy hitsahatsahatra ho azy tamin'izao ilay arety mandringana raha tsy teo Arona ary nanaiky ny asa ny Arona Andriamanitra velon'Andriamanitra ry havana manaiky hiara-iasa amiko hiara-iasa aminao hiara-iasa amintsika fiangonan'Andriamanitra ety amin'ity zao tontolo izao mbola rakotry ny fahafatesana no ny fahotana ity miantso antsika fiangonana mba hijoro tahaka ny Arona hiara-iasa amin'Andriamanitra velona mba havelona n'izao tontolo izao ny fahaefatra misy Tompo eo anivon'ny fiangonana miara-monina amintsika ny fiangonana eo ny 10:10 dia voalazany hoe niverina teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana teo amin'ny Mosesy Iarona ary ny arety mandringana dia nitsahatra ny tranon'ilay fiaonana dia ampahany kely amin'ny taberna kelyn'Andriamanitra izay manamarika ny fiaran'Andriamanitra monina amin'ny zanak'Israely tany anefitra mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiaran'Andriamanitra monina dia izay ilay Andriamanitra niara-monina amin'ny vahoakany raha miteny hoe miara-monina sika dia tsaroana filazantsara ka nijaona toko voalohany manao hoe ny teny dia tonga nofo niara-monina tamintsika ary amin'ny vanim-potoana ny fiangonana ankehitriny dia itony fiangonana itony
isika fiangonana no miara-monina amin'ny zanak'izao tontolo izao solo tenan'Andriamanitra. Velon'Andriamanitra miara-monina amintsika izy ary ny fahavelomantsika mivezivezy mivoaka sy miditra ny tokoa nambaravarantsika vezivezy eny an-dalana rehetreny dia hanamarian'Andriamanitra ny fahavelomany. Izasy ianao izay mitondra ny fahaveloman'Andriamanitra no miara-monina amin'izao tontolo izao, fahitana ho an'izao tontolo izao ny fahaveloman'Andriamanitra. Velon'Andriamanitra miara-monina amintsika toy ny amin'ny tranon'ilay fionana izy. Fa amin'ny farany dravana raharavina 7:7-10 dia manambara fa velon'Andriamanitra ary mahery sy mifehy ny zava mitranga rehetra izy. Tamin'ny voalohany eo amin'ny 7:10 dia ny teny mafy Andriamanitra ny fahatezerany fa indray mpimaso monja dia andringana. Fa amin'ny farany no feheziny ny zava nitranga ka nitsahatra ny arety mandringana. Tena mifehy amin'ny hery sy ny fahefany ilay Andriamanitra velona ny zava mitranga rehetra eto amin'izao tontolo izao. Misy ny arety mandringana toy ny hoe tsikongônia, misy ny horohorontany nandringana olona anarivony tany amin'ny faritry Azia, misy ny ady tsy mitsahatra mandraka ankehitriny, fa ireny dia anehoan'Andriamanitra ny fahavelomany azo ny atsahatra amin'indray mpimaso raha toka misy arona vonina anelanelana. Betsaka ny fanelanelana efa atao amin'izany hoe ady tsy mety mitsahatra. Betsaka ny fanelanelana amin'ny vaksiny sy ny fitsaboana amin'izany hoe arety mandringana. Betsaka ny fanelanelana ny ezaka ataon'ny manam-pahaizana amin'ny tao-trano sy ny sisa mba isorohana ny faharavana ateraky ny loza voajanahary. Fa tsy mahaleo ny faherin'Andriamanitra zany. Mahery Andriamanitra afaka mandringana indray mpimaso izy, fa afaka mampitsahatra koa ny fandringanana amin'indray mpimaso. Izany lay Andriamanitra velona ry havana. Ny takian'Andriamanitra dia nijoroana tsika fiangonana ho tahaka ny arona, mpanelanelana eo amin'ny maty sy ny velona, mpivavaka ho an'ny mpanota mba anana izy ireny fahavelomana ao amin'ny Kristy. Efa vitan'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana zany, fa anirahany atsika fiangonana ankehitriny kosa. Andeha ianao aneo ny fahaveloman'Andriamanitra eo anelanelan'ny maty sy ny velona, eo anelanelan'ny fahotana sy ny fahamasinana, eo anelanelan'ny mpanota sy ny fiangonana sy ny olom-bovonjy. Engany ahery isika matoky fa Andriamanitra velona no ombantsika. Andriamanitra velona miaraka amintsika amin'ity tontolo andro ity. Masina izy, fitiavana izy, miara-miasa aminao izy, miara-monina amintsika izy, ary mahery sy mifehy ny zavatra rehetra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra fa amin'ny fahamasinanao no amanginao an'izao tontolo izao, mendrika fandringanana no ny fikirizany andeha amin'ny lalan'ny fahotana. Misaotra anao Andriamanitra fa maneho ny fitiavanao ianao ary mbola maniraka olona hiara hiasa aminao, hitaona ny mpanota ao anatin'ny fahafatesana, hiampita amin'ny fahamarinana sy ny fiainana. Misaotra Andriamanitra fa velona ianao ary maneho ny herinao mifehy ny zava-mitranga rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Indreo ary ny zava-misy iainanay andavanandro izay tsy miafina aminao, indreo ny zava-misy manerana ny tany miariary aminao rahateo. Tonononay tsirairay aminao izy ireny, ary angatahana indrindra hijoronay tahaka ny ijorony Arona, anelanelan'ny maty sy ny velona, hiantsonay vonjy sy famelomana avy aminao. Maty izahay ry Tompo, maty ny manodidina anay, veloma izahay ka aseho indray fa Andriamanitra velona ianao. Indreo apetraka eo ampelatananao mba ho tantaninao ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity, ny amin'ny fianarana
ny amin'ny fiainana isa-tokantrano, ny amin'ny raharaha samihafa tsy maintsy hoatrehanay, ny amin'ny asa mandraharaha fivelomana amin'ireny rehetrareny dia ho hitany manodidina anay fa manompo anao Andriamanitra velona izahay ary tsy mba matimaty fa mafana amin'ny fanompoana anao. Apetraka eo am-pelantananao ny firenenay, misaotra fa na dia eo azany tsy fandriampahalemana dia tsy mba tahaka ireo firenena anjakan'ny basy sy ny tafondro izahay mandripaka ain'olona maro. Nefa Tompo, tononay aminao ireo anatin'ny tebotebo noho ny fandrahonana, ireo niara-ny herisetra samihafa manomboka ny atokantrano misy ady ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Indreo Tompo atolotra eo am-pelantananao ireo tsy manan-kialofana, ireo tsy manan-kitafy amin'izao fotoana miditra ririnina izao. Indreo koa atolotra eo aminao ny ankonanay, mijoro anelanelanao sy izy ireny izahay mba hitombony amin'ny fahavelomana ao aminao. Ary naizanaiza koa misy zanaka ity fiangonana ity na ny amin'ny faritany na ny ampitan-dranomasina dia aoko ianao Tompo hanome azy aina vaovao indray ao amin'ny Jesosy Kristy. Atambatray ny vavakay amin'ilay fanampianarin'ny Tompo manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana, ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Mandihana ny fahaveloman'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.